Be dia be moa ny olona manome tsiny an'ity solombavambahoaka ny Mahajanga ity. Ao moa ny sasany milaza ny hoe ohatrany zazakely mihitsy ity solombavambahoaka ity ary tia ady. Ny sasany raha teo moa dia samy milaza hoe ohatrany toetrambehivavy. Ny zavatra hita sy tsapa aloha amin'ny fanehoan-kevitra ny olona be dia be ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera dia ny olona tsy mahay indray no tena tia manome tsiny ary ny olona tsy mahalala ny tena marina dia tia manaratsy ihany koa. Manoloana ireo fanehoan-kevitra ny olona be dia be ireo moa dia nampahafantatra ny asan'ny solombavambahoaka ity solombavambahoaka afak'andro kristian ity, satria zavatra hita sy zavatra tsy azo lavina. Be dia be moa ireo malagasy mpiray tanindrazana izay tsy mahay ny asany izany solombavambahoaka izany, koa dia nampahafantariny ity afak'andro kristian ity ny tena asan'ny solombavambahoaka na hoe député. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina, fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra foana ary mbola tsy miova abonné ny chaîne antsika, asio j'aime ny vidéo, apetraha koa ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné ho ary ny chaîne antsika. Ity zavatra malaza sy mahoraka any Japon ity no hanombohantsika ato anatin'ity vidéo ity. Izy ity moa dia ministeran'ny manirery sy sipahofaina any Japon. 5 isanjaton'ny Japonais no tsy misy olona ifandraisana mihitsy na iray aza, ary 70 isanjaton'ny lehilahy sy ny vehivavy tsy manambady dia tsy misy olona miaraka aminy. Nanapa-kevitra ny fanjakana tamin'ny 2024 hanokatra ministera manokana ho an'ny olona manirery na hoe ministère de la solitude. Ary Tetsushi Sakamoto no voatendry hitantana io ministera io. Etsy ankilany dia mandeha ny fanofana lehilahy manao sipa vetivety ora vitsivitsy. Rohetsy ariary na hoe 35 euro isaky ny adiny iray no hofany mora indrindra, ary betsaka ny tanora vavy no mandany vola tokoa miaraka amin'ny tony sipa matanina itony. Fa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina kosa dia nandefa hafatra ary miendrika toy izao ny hafatra izay nambarany. Tsy soatoavina tsy kolotsaina malagasy ny fiantsina iraisiray hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Maradona raha namaly ny hafatry ny vipanina sy teny randriana soloniaiko. Ny fihavanana sy fifankatiavana no soatoavina malagasy hoy izy hatrany. Raha iraisiray ihany koa no ilaina dia efa vita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izany ka 420 isanjato no azony sy teny. Efa ny tsara ny vahoaka malagasy ary filoha Andry Rajoelina no nandrisy. Ity hafatra izay nambarany ministry ny serasera sy ny kolotsaina ity dia azo heverina hoe valon-kafatra ho an'ny hafatra izay nambarany sy teny. Koa dia mazava iny fanehoan-kevitra izay nambarany iny hoe raha raisiray no tadiavina dia efa nisy izany fa resy izy teny tamin'ny fifidianana lasa teo. Ary anisany mbola fanentanana no sady antsoavo izay nataony ity ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina ity, tsy iza moa izany fa Maradona ny hoe manentana atsika vahoaka malagasy rehetra aho amin'ny ity taona vaovao ity hitodika sy hiatrika ary hifantoka amin'ny fampandrosoana. Miantso ihany koa amin'ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fanajana ny soatoavina malagasy sy ny fihavanana izay kolotsaina mampiavaka atsika. Fomba fijery politika amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fitoniana fa tsy amin'ny endrika fanakorontanana toy ny fanaparehana vaovao tsy marina sy ny fiantsina no ilaina eto. Ino moa ny hafatra izay nambarany ity ministry ny serasera sy ny kolotsaina ity, indrindra fanentanana ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny vahoaka malagasy. Hiresaka kely mikasika an'ity solombavambahoaka ny Mahajanga ity isika, tsy iza moa izany fa afak'andro kristian. Be dia be moa ny olona manakihana mafy an'ity solombavambahoaka ity, fa ny sasany kosa dia milaza ny hoe tena nahazo solombavambahoaka Mahajanga, nahazo an'ity namana ity. Irariko mba aty aminay no misy solombavambahoaka toy n'ity afak'andro kristian ity. Fa ireo olona be dia be sasany kosa dia manome tsiny azy, milaza ny hoe ity bandy ity dia ohatrany toetrambehivavy, ity bandy ity dia tena tia hady fa miantsy ady foana. Mba ino ny zava-bitanao teto amin'ny tanàna hoy ireo olona sasany izay manakihana mafy dia mafy an'ity solombavambahoaka ity. Nanoloana ireo kihana be dia be ireo dia nampahafantatra ny asan'ny solombavambahoaka ity afak'andro kristian ity. Fa misy tsy mahafantatra ianareo dia
dia ireo aneny asan'ny solombavambahoaky. Raha ty jery misimisy kokoa mikasika an'izany asan'ny solombavambahoaka izany ianareo dia manasa anareo aho hitsidika ny pejiny Afakandro Kristian fa ho hitanareo aho izany fanazavany ny mikasika ny asan'ny solombavambahoaka izany. Ary nandritra ny fanazavany izany asan'ny solombavambahoaka izany dia nandefa hafatra mivantana ho an'ny gouvernoura ny faritra Boeny mo izy, ary rehefa vita ity fampahafantarana ity dia nanambara ihany koa i Afakandro Kristiany hoe eto ampiandrasana ny komanioko avy amin'ny Ragova ho i député Afakandro. Raha 5 taona dia 50 miliara ka tokony efa 10 kilometra ny lalana vita teto Mahajanga hoy ity député ity, kanefa na 1 kilometra tsy tratra. Raha fintinina ny tiantenenina dia ny hoe aiza ny 50 miliara nankaiza ny 50 miliara ary mba inona ny zavatra nanaovana azy. Izany hoe niresaka an'ity 50 miliara ity no tena tian'ny solombavambahoaka hazava. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika an'iny solombavambahoaka ny Mahajanga iny, ndeha alsika hiresaka kely ny mikasika ny aretina. Misy epidemie vaovao any Chine. 5 taona taorian'ny Covid na hoe coronavirus dia nisy virus vaovao antsoina hoe human metapneumovirus any Chine. Raha araka fanazavana sy ny fanamarehana izay nataony ireo olona mpandinika mikasika an'izy ity moa dia fitaovam-pisefona no tratrany mialoha ary nahitana fiakarana ny tahany ireo olona voany izy ity ao Chine amin'izao fotoana izao. Mikohaka mafana hoditra ary voany sery, manakotsako ny vatana ary mitarika fahasemporana no fisehoany ity aretina ity. Maro ny tsy faly ary be ny tezitra satria nisy nilazany hoe ianareo Sinoa zany dia tsy maintsy mamorona aretina fona, izahay dia efa leo tamin'ny coronavirus hoy ireo olona sasany izay maneho hevitra. Faneho ankevitra fotsiny zany fa tsy idirantsika lalina fa hamaranantsika tanteraka ity video ity dia toy ny fataoko anatin'ny video rehetrarehetra izay alatsako dia mizara toerana mahafinaritra ao a Madagasikara. Ity toerana hitantsika amin'ny sary ity dia anisan'ny zaraiko aminareo androany. Ny anarany ity toerana hitantsika amin'ny sary ity moa dia Nosiarigny. Nosiarigny dia hita eny amin'ny lalana miditra amin'ny faritra Sambava, toerana anisan'ny be mpandalo sy be mpampiasa iny lalana iny. Toerana mangina kanefa manana ny hatsarany manokana. Izaho moa tsy hanao filaza masaka eto aminareo fa rehefa mandalo amin'iny Sambava iny ianareo ka mandalo amin'ity toerana ity dia tsapanareo fa tena kanto ity toerana ity ary manana ny hatsarany sy ny hakantony araka izay lazaiko izay. Mandalova dia ho hitanao ny hatsarany, mandalova dia ho hitanao ny hakantony. Zaraiko moa ity toerana ity sady ity toerana ity dia anisan'ny voarakitra ao anatin'ny carnet de Madagasikara. Zay ihany koa no namarana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po erantsena ianareo na vitana ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavaina ny resaka izahay dia tsy maintsy hametra veloma satria tsy namany sosotra veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.